Atena ny fiarabana zay efa natolotra tao anatin'ny fampalalamba-baovao teo tompoko lasy sy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana dinika indray araky ny efa nampahafantarana atsika teo ihany moa dia rakotony Irina Nantenaina no vahintsika androany miaraba ny Nantenaina. Miaraba Germain, miaraba ihany koa ny teknisiana rehetra izay mandrindra n'ity fandarana ity. Miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany izay manaraka ihany koa an'izao fandarana ankehitriny izao. Rakotony Irina Nantenaina, sekretera jeneraly mpisolotoerana ny antoko antso filohan'ny voameran'ny serasera eo anivon'ny vovonana kafima izay ahitantsika antoko politika maro anjatony mivondrona ao anatin'izay vovonana izay no vahintsika androany amin'ny anaran'ny kafima no tsara ampahafantarana antsika fa ny antsonana azy ao anatin'ity fandarana ity androany Nantenaina. Inoko fa amaly ampahitsiana ilay fantanina satria be dia be ny fantanina manitikitika ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana sy ny raharam-pirenena izao. Raha tsy diso manana mpanolontsaina anankiroa ny kafima ao anatin'ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Ankoatr'izay mety manana toerana hafa ve? Amin'izao fotoana izao moa zany aloha ny kafima dia eny misy tokoa mpanolontsaina roa, misy chargé de mission anankiray eo anivon'ny fiadidinan'ny Republikan'ny fanavaozana. Misy ihany koa ireo tale-paritra izay voatendry misy ihany koa ny chef fokontany izay voatendry voafidy ny tena marimarina kokoa satria misy fifidianana tany amin'ny toerana sasany fa tsy teto Antananarivo dia misy ihany koa zany chef de service misy zany ao anatin'ny kafima dia Irina mba hitombo ny andraikitry ny kafima ao anatin'izao fanavaozana izao satria raha misy tena isan'ny tolona tao anatin'ny izay fotoana lava izay nanoherana fitondrana azy tarihany Andry Irina Rajoelina dia isany izay mpitarika ao anatin'io sy mpanorona an'io antoko kafima io mieritreritra izahay ary mananteny izahay fa mbola hiatsara izany fandraisanay anjara sy fandraisanay andraikitra eo anivon'ny fitantanana ny raharaham-pirenena zany. Iderako landalina ny mahakasika ny kafima rehefa avy eo fa mialohan'izay fantaniana tiako apetraka Nantenaina ny hoe ianareo ao anatin'ny fitondrana ve afa-po fa tena miroso araky ny tokony izy ny fanavaozana amin'izao fotoana izao. Fantaniana tsara fipetraka izay fantaniny Germain izay mahakasika ny hoe tena afa-po ve mahakasika ny resaka fanavaozana. Misy zavatra fomba fijery izay jeren'ny kafima ny raharaham-pirenena dia voalohany hoe samihafa ny atao hoe famahana ny olana sy ny hoe fanavaozana. Ireo zany mila zaraina tsara ireo mba azahoantsika tsara ilay lalan-tsaina sy ilay lalan-kevitra iainantsika eto amin'ny firenena ankehitriny. Voalohany zany le amin'ilay valiko le voalohany le hoe famahana ny olana iainan'ny mponina sy iainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny. Io zany dia mipetraka eo anatin'ny olona atao hoe plan programany filoha Mikaël Randrinirina dia voalohany amin'ny hoe famahalana ny jiro sy rano, famahana ny eo koa ny PPN, eo koa ny resaka vary, eo ihany koa ny resaka lalana, eo ihany koa reny resaka fotodrafitrasa izay tsy maintsy atao maika ireny dia ireny zany ilay famahana olana. Zany hoe ny fitondran'ny fanavaozana zany dia nanapa-kevitra fa tsy maintsy vahana ireo olana ireo satria tsapa loatra fa tao anatin'ny fotoana naharitra dia tsy namboarina ny lalam-pirenena. Dia nampikaikaika nisy moa fanamboarana nataony teo aloha teo dia mitohy izy amin'ny ankehitriny efa andalam-pahavitany reny asa ireny ary zava-dehibe satria misy fomba fiasa tsy maintsy nahitsy vokatry ny tolona. Satria teo raha hitantsika tsara ny lalaovina ilay asa tsy fantatra inona ny antony izay tena nampijaly ny mpampiasa lalam-pirenena. Hitantsika ny lalam-pirenena fafito izay mampitohy an'Antsirabe sy Antananarivo izay lasa natao tao anatin'ny adiny 7 adiny 7 nefa lalana tokony adiny 5 tsy azafady nefa lalana tokony atao anatin'ny adiny 3 sasany eo eo. Hitantsika ihany koa fa misy ny fanamboarana ny lalana RN7 ihany Sakaratoliara izay tena potika tanteraka mihitsy satria raha Sakaratoliara tokony atao eo amin'ny adiny 2 eo lasa natao adiny 3 le izy. Zany hoe rehefa mandeha RN7 ianao zany ka tonga hatrany Toliara teo aloha dia lasa mitombo eo manodididina ny adiny 9 eo ny fotoana laninao. Zany hoe misy faty antoka be zany ho an'ny mpitatitra, faty antoka be ho an'ny mpandeha. Eo ihany koa ireo lalam-pirenena toy ny RN6
Hitantsika moa zany fanamboarana zao efa misy manomboka aty any Mampikony ny lalana Mampikony zany efa misy sport berger efa misy fanasana fanamboarana. Hitantsika ihany koa ny vaovaontsika teo fa kitihana ihany koa ny lalam-pirenena makany manomboka eo Antsovia makany Mandritsara iny efa misy fikitihana fanamboarana. Hita ihantsika ihany koa ny lalam-pirenena voalohany zay mahatonga hatrany Maintirano zay nikitihan'ny fitondrana ankehitriny satria mamahana an'ilay olany atao hoe enclavement izy raha atao amin'ny teny frantsay na hoe fitokana monina na ny ihany koa tsy fahafahan'ny olona tena mivezivezy araka ny tokony izy. De zay zany le atao hoe famahana ny olana amin'ny ankapobeny fa le fanavaozana tena programan'ny fanavaozana de le hoe ametraka Madagasikara vaovao. Ino moa le foto-kevitra le Madagasikara vaovao? Le Madagasikara vaovao dia miainga amina lalam-panorenana vaovao. Mbola sy tonga any amin'ilay izy zany tsika zao fa mbola ao anatina ady-hevitra. Satria ny ady-hevitra hitantsika farany de fédéralisme ve sa décentralisation ve sa royauté ve sa province autonome zay zany le ady-hevitra be eto. De zay kafima zany manolotra an'izao sosokevitra zao mahakasiky ny atao hoe endrika itentanana ny firenena iny de ny hoe tsy tokony ho fitsapakevim-bahoaka eny sy tsino irosotsika ao anatin'izao fanavaozana zao fa amin'ny mahafanavaozana azy de aveloa ny vahoaka malagasy maro anisy no anapa-kevitra hoe inona lalam-panorenana mety ka élection constitutionnelle na fifidianana lalam-panorenana zany no sosokevitra na ady-hevitra tianay kafima hoentina eo ambony latabatra. Ary izany raha teo moa ny fehi-kevitra zay atao hoe nitapahanay rehefa nisy ilay fikaonan-doha pirenen'ny antoko politika nanomboka ny 12 ny 13 ary ny 15 décembre ny taona 2024. Zany hoe zay fehi-kevitra zay zany de nisy ady-hevitra teo amin'ny sampanao politika ary efa maro ny antoko politika mirona amin'izay firen-kevitra zay hoe fifidianana lalam-panorenana no atao. Zany hoe raha izay débat zay zany no atao aty aminay antoko politika efa atao hoe efa marimaritra iraisana manakaiky ny akamaroany rehetrarehetra efa somary manaiky an'izay daholo. Ary hitantsika amin'ny fomba firesaka eny amin'ny ainy aman-jery fa ny akamaroany eny ny akamaroany antoko politika misy ny milaza hoe kely sy lehibe fa ny akamaroany antoko politika ny lehibe na kely ara zay azo ilazana azy dia samy atao hoe manaiky sy manantona an'io atao hoe élection fifidianana lalam-panorenana io daholo. Iny zany le endrika fanavaozana anankiray. Ny endrika fanavaozana faharoa de ilay hoe fifidianana mirindra zay keny rehetra satria hitantsika fa ny fifidianana zay nisy teto dia fifidianana mampiadra ny samy malagasy foana. Ary isan'izany ireo rafitra zay ao anatiny isan'ny seny isan'ny HCC zay tena nampitabatabantsika rehetrarehetra teto foana isaky ny fifidianana. Hitantsika ny fifidianana be ny tanàna teto Antananarivo fa nifoanana ilay fifidianana rehefa tonga ny fanavaozana. Inona ny antony? Tsapa loatra ny alabato natao tao, tsapa loatra ny teritery natao tao, tsapa loatra ny zavatra tsy marina rehetrarehetra mahakasika an'ilay fifidianana. Ka ahoana raha zany no ataontsika? Ady-hevitra ampidirantsika ao anatin'ilay fikaonan-doha-pirenena zany. Fa inona koa ilay atao hoe lalan-tsain'ny fanavaozana de ilay fikaonan-doha-pirenena. Io zany mila azony rehetrarehetra hoe fa maninona no atao io fikaonan-doha-pirenena io. Misy antoko politika sasatsasany na mpanao politika sasatsasany miteny hoe andao tsika tonga de hiditra any amin'ny fifidianana fa ajanony ihany zany fikaonan-doha-pirenena zany. Ho anay kafim de zany hevitra zany de fady eson-kevitra lalina ary fanosehana ny firenena hiditra ao anaty krizy indray. Antony de zao. Araka le teniko teo ireo rafitra zay nampikaikaika atsika mila atao ady-hevitra any anatin'ny fikaonan-doha-pirenena. Ary ny hevitry ny kafima de efa voasedra ankehitriny. Voasedra satria naninona hitantsika tsara fa rehefa tonga ny fikaonan-ben'ny tanora manery fikaonan-doha-pirenenan'ny tanora de ny tenin'ny tanora hoe raha vao io antenimieram-pirenena io. Raha vao ihany koa io seny io. Fa maninona raha tonga tamin'izany ny tanora? Ny kafima tsy napresika ny tanora akory ny kafima tsy nanery ny tanora akory fa ny kafima de nivohevitra satria maninona? Mivohevitra ankalalahana mba hivoahana tokoa ny hidirana tokoa ny amin'ny fanavaozana satria tsy mahatoky izahay fa io antenimieram-pirenena io ny hifidy ny lalàna rehetra zay hoentintsika manao le fanavaozana. Hitantsika tsara ny fomba fihetsika zareo azy ankehitriny fa idirako zay rehefa avy eo na tenaina fa raha fitiniko zany izy de zao le fanavaozana tena tadiavintsika. Lay Madagasikara vaovao de mipetraka eo amina lalam-panorenana vaovao. Lay Madagasikara vaovao de mipetraka eo amina rafitra mandrindra sy mitsara ny fifidianana hifanekeny rehetra ary vaovao. Izay zany le atao hoe fanavaozana raha zay no resahantsika. Fa le teneniko teo rehefa tonga ny lalam-panorenana lany le filoha vaovao zay hitondry sy hitantana eo ambon'ilay lalam-panorenana vaovao de manomboka eo mitohy eo indray le fanavaozana satria fanavaozana de marioko fa
tsy voafaritra tsy vita ao anatin'ny valo volana zany na herintaona na roa taona aleo aloha tonga de tsy doisoina amin'izany ny adefitra satria tsy vitsy zany tsy marina zany ary ampidi-kizy fireneny fotsiny tsika raha anao propagande diso ohatran'izany fa ilay fanavaozana dia mitaky fotoana mba tsy hiteny fotsiny aho mahakasika ny resaka fampihavanam-pirenena efa nanomboka moa ny filoha tany Androy fa ny fampihavanam-pirenena dia dingana maromaro fa tsy fotoana anankiray fotsiny anaovana aseho fa iny moa zany fotoana anankiray na anehoan'ny filoha hoe vonona izy hiavana sy ampihavana eto amin'ny firenena. De zay indrindra ny ametrahako an'le fanontaniana hoe raha zay zavatra zavainao zay afa-po ve nareo ao anatin'le dingana irosotsika atongavana am'izay zany am'izao fotoana zao? Zay tsy afaka hiteny hoe afa-po na tsy afa-po tsy hovaliako am'ilay izy hoe enina tsy zany le fahafaham-po fa ny amaliko azy dia toy izao hoe miroso makany am'ilay lalan'ny fanavaozantsika satria maninona manaiky ny filoham-pirenena fa hiditra any amin'ny fikanondom-pirenentsika. Nanaiky ny filoham-pirenena fa manan-danja ny fikanondom-pirenen'ny Tanorina ary namafisiny tamin'ny teny manao hoe ho arahako maso ny fampidirana nyity hevitra ity any amin'ny fikanondom-pirenena ary ho arahako maso ihany koa no fampiarana anazy am'ireo zay rehetra efa azo ampiarina ao anatin'izao hitondran'izao. Ny dikan'izany zany Jeremia hoe vakitsika tsotra zany dia manana finiavana ilay mpitondra hitondra an'ilay fanavaozana ary anaovana antso mihitsy. Zay moa ao anatin'ny antso raha teo anaovana antso le izy hoe andao sika malagasy hifanohana amin'izany lalan-tsaina mazava zany. Mety mbola manjavozavo amin'ny olona tokoa satria mampametra-panontaniana hoe ahoana ela ty fikanondom-pirenena ity atao tsy de efa vitantsika fa manao ny asa ny komite teknika hitantsika zao fa mbola vonahazo ny ivitoerana iasany teo ny FFKM ery amin'ny villageoire raha tsy diso dia efa manomboka zany tsy hoe efa manomboka fa mitohy sarotra be mantsy ilay miteny hoe manomboka efa mitohy zany zao makany amin'ilay lalan'ny fanavaozana isika hiatrika an'ilay fikanondom-pirenena. Io tsy laozan'izay misy te anakorotana tsy laozan'izay misy te hisakana an'ilay fanavaozana ary tena misy zany hitantsika tsara ny endrika fanakorotanana amin'ireny fangalaran'olona sy famonoana olona reny ny fangalarana varira sy ny fanetsiketsehana atao hoe hetsika zay tsy mitombina indraindray aza fa atao le izy mba fa entina anakorotanana n'ilay lalana makany amin'ilay fanavaozana mba tsy andehanana amin'ilay fikanondom-pirenena. Betsaka mantsy ny mpanao politika tena teneniko eto mihitsy matahotra ny hiatrika ny fikanondom-pirenena io satria maninona ilay fikanondom-pirenena zay eritreretina ao atao tsy hoe fihaonana mandritra ny 3 andro ao amin'ny CCI fotsiny fa hevitra mianga avy any ifotony mihitsy ary zany mahatonga ny kafima ny anarany hoe komity fanorenana ifotony ary zany mihitsy ny mahatonga anay manohana an'izao fanavaozana izao satria resy lahatra izy fa mianga avy any ifotony ny hevitra hoentina amahana ny olona ny firenena. Misy ilay tetikandro zany zay mivoaka am'izao fotoana izao ianareo ao anatin'ilay hoe fanorenana ifotony atraiza ny fetra ametrahana zay resaka fanorenana ifotony zay ho an'ny kafima. Lay tiako resahana hoe ilay programme anareo mihitsy zany ao anatin'ilay fanorenana ifotony hatreo amin'ny concertation nationale ve sa ahoana ny fomba anatanterahana zay satria zay le resantsika hoe fanorenana ifotony takinareo ny fanavaozana efa manana ny programmany maingy amin'ilay tetikandro izay efa mandeha am'izao fotoana izao ny fampihavanana ny concertation zay ataon'ny FFKM aiza ny ametrahana ny ty resaka fanorenana ifotony zay resahanareo ity ahoana ny anaparitahana an'izany ao anatin'ilay fehi-kevitra ka tena tonga n'ilay hoe fanorenana ifotony no hisy eto Madagasikara. Ny fanorenana ifotony arak'izay mahafanorenana ifotony zay dia misy fahefana zany aloha iny ifotony. Zay aloha zany raha hoe tiatsika iorina ny ifotony izy misy fahefana ny ifotony. Zany hoe misy mpanao politika zany ny ifotony satria ny mpanao politika ny tsy maintsy mitondra ny firenena. Ny antoko politika ny tsy maintsy hitondra ny firenena. Le ifotony resantsika io zany dia marina fa mianga avy any amin'ny fokotany izy io. Miakatra ao amin'ny commune, mandeha eo amin'ny faritra ary miparitaka maneran'ny faritany ary Madagasikara manontolo. Raha resantsika ohatran'izay zany izy tsotsotra ohatran'izay fa raha tena dinihantsika izy dia mijery zao tsika ny rafitra mahakasika ny fokotany. Rafitra mahakasika ny fokotany dia hitantsika tsara fa io izy mampihazo azy io sady misy fotoana mety hamezatsiny ny fitondrana fanavaozana ho an'ny sasany fa fanapahan-kevitra moa ny misy ny fidiana misy natolo tendrena ireo sy fokotany satria misy asa tsy maintsy atao tsy maintsy ampidonana ny raharaham-pirenena. Le fanorenana ifotony zany dia zao hoe mila manana fahefana ny ifotony
Ary le nifotony manana fahefana io dia dikan'ny fahefana dia fanapahan-kevitra ny nifotony. Rehefa ny olana ny nifotony izy zany dia izy no famory manapa-kevitra ary manatanteraka ilay vahaolana niarahany nanapaka. Ame ohatra anao azy elona. Hitantsika tsara fa ny carnet pokotany dia avy any amin'ny présidence teo aloha no miainga. Zay tena tsy mety zany. Raha fanorenanay fotony manaiky film zany no fijerinay dia tsy avy any amin'ny présidence zany ny carnet pokotany. Fa io carnet pokotany io zany dia tsy tokony sary ny Bary Mahamasina iny no manerana ny Madagasikara fa tokony sary avy any amin'ilay fokotany tsirairay avy no ataony fonony carnet pokotany. Zany hoe zavatra manamarika ny fokotaniny zany no tokony ho ataony eo amin'ny carnet pokotany. Mety endrika zay hozy izy tsika fa endrika anankiray zay ahafahantsika mamelenta ilay fokotany zany. Faharoa, miresaka fahadiovantsika, miresaka fandriam-pahalemantsika zay fototra iorenan'ny fiarahamonina satria tsapantsika fa tena voretra maloto ny tanànantsika na iza na izy io akoatra ny tanàna anaky ray zay isan'ny tena hoe miavaka, isan'ny Dego, isan'ny ihany koa Sainte Marie, roa moa zany isan'ny koa Sainte Marie, io zany isan'ny tanàna madio eto Madagasikara. Ny ankamaroany dia maloto, ny elakelan-trano voretra. Mahatonga zany dia satria tsy manana an'ilay tanjan'ilay fokotany. Tsy vitan'ny commune ohatra, ny Antananarivo renivohitra ny resantsika, tsy vitany aty amin'ny lapan'ny tanàna ny andeha anara-maso ny fahadiovana ao anatina fokotany anankiray. Ny antony, voalohany ny mpiasany tsy araka an'izany. Faharoa, tsy hanana teti-bola hanaovana an'izany izy. Fahatelo, tsy hanana an'ilay fitaovana sy fahafahamanao hanao an'izany ny commune. Fa rehefa omena fahefana ilay nifotony, afaka manapaka izy ny amin'ny hoe zao ny andrinantsika ny fahadiovana. Mety hisy dina ve? Hisy sazy ve? Ampiarina ihany ve ny CMA sy ny commune iny sa anana fomba andaminany azy izy. Ame ohatra tsika zao Morondava, amin'ny fomba hitantanan'ilay manamboninahitra anankiray ny tanàna Morondava sy ny fahadiovanao. Fa mipetraka amin'ny fahadiovana satria manino misy fahefana mijoro samy manapa-kevitra eo amin'ilay tanàna. Dia izay fahasahiana sy fahafahamanao zay ny mila omena ny nifotony. Raha miakatra zany tsika ohatra ny aty amin'ny commune, hitantsika tsara zao fa nahafinaritra n'ilay vaovao hoe naverina amin'ireo commune ny ristourna ao Ambatovy. Hitantsika fa ny andrasantsika zany zao dia zao hoe hisy zavatra hiavaka amin'ireo commune ireo. Tsy tokony sanatrizay zany tsena fotsiny hiavaka amin'ireo commune fa ny zavatra hiavaka andrasantsika voalohany dia ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Ame ohatra tokony ho gratuit ny CSB amin'ireny, tokony ho gratuit ny fidirana an-tsekoly amin'ireny satria tokony ho zany ny fanapahan-kevitra sy adevitra ataon'ireny commune ireny ahoana ny antsaratsika ny fiainam-bahoaka eto amintsika satria ilay tanànan'ilay vahoaka no misy fahasimbana, misy fampotehana. Dikan'izay zareo ihany koa zany no tokony hisitraka betsaka indrindra ilay tombony azony avy amin'ilay ristourna. Sahala amin'izay zany ilay endrika atao hoe fanorenana ifotony tiany kafe mbola tiany atosika lavidavitra ary izy io. Dia ny aminy hoe tokony afaka hanangana orinasa ireny vondrom-bahoaka ireny ahafahany mampiasa ny malagasy, ahafahany mampiasa ny vola ary ahafahany ihany koa manana loharanom-bola maharitra. Satria rehefa tsy manana loharanom-bola maharitra ny collectivité dia maninona sahirana izy amin'ny fampidonana ny commune, sahirana izy amina fampiasam-bola indrindra fa amina foto-drafitrasa goavana. Ny ristourna nge iny mandalo hoe rehefa tapitra ilay fitrandrahana, tapitra zany ilay ristourna, lany fotsiny ve ilay vola, tsy nahodina, tsy nampiasaina satria mila manana an'izany structure famokaran'izany ny CDD, indrindra fa ireo CDD zay manana vola mba ahafahany miany vahoaka, ahafahany ihany koa manao ireo politika sosialy maro isan-karazany eo amin'ny tanàna misy anazy. Dia mahitsy be ilay fanontaniako nantenaina hoe zay zavatra resahanao zay ve hososo-kevitra ao anatin'ny concertation nationale fotsiny ihany. Dia raha ohatra ka tsy tafiditra ao anatin'ilay soso-kevitry ny concertation nationale na hoe ataoko hoe tsy voaray zany ao anatin'ilay fehi-kevitra ho an'ny fikoanan-doam-pirenena izay resaka resahanao zay, anao ahoana ny tohiny? Sa efa manana paikady manokana ve ny CAFIM hoentina hiatrika ny manaraka zany aorianan'izao concertation nationale zao? Ny tiako resahana zany hoe mety hanana candidat ve zany nareo aorianan'ilay concertation nationale? Ny CAFIM aloha zany aloha te-pondohana dia tsy pihana tsara fa manohana an'izao fitondran'ny fanavaozana zao fa tsy mifaninana amin'izao fitondran'ny fanavaozana zao. Tsara marihana zany zay. Ny fandraisana anjara ny fifidianana dia
misy antoko politika 520 sa mety sy mety anana aoriana ao mety anana candidat izy ben'ny tanàna raha evidina moa zany tsy foko tany de inona maromaro fa anana candidat zay zany any amin'ny filoboky tany anana candidat zay aty amin'ny ben'ny tanàna raha fidina koa zany raha ohatra zay zany nirafitra hoe zany hoe nareo kafim ihany io zay kafim io zany aloha de mieritreritra satria zay nge plateforme politique izy ara no andrasanay ampiatra n'iny hevitra iny raha toa ka izahay tsy mandray anjara amin'ny fifidianana sy fitantanana amin'ny firenena fa manana an'izay zany zay fa apetrakay foana hoe izahay tsy mifaninana amin'izao fitondran'ny fanavozana zao fa zay manohana an'izao fitondran'ny fanavozana zao nazoko mantsy ilay tiany Germain resahana hoe anana candidat présidentiel ve zay amin'ny manaraka eo zany zany mirotsaka filoham-pirenena zany tsy andrakandramana zany raha ho anay kafim fa dinihana tsara zany ka anyay apetrakay aloha hoe manohana aloha zay zao manohana izao fitondrana zao tsy mifaninana amin'izao fitondrana zao zay fa manohana an'izao fitondrana zao raha feheziko zany zay dia antoko politika zay ka reo sy ampifidianana zay afaka andraisanay anjara rehetra dia andraisanay anjara fa izahay de tsy mifaninana amin'izao fitondran'ny fanavozana zao fa manohana an'izao fitondrana zao mandeha tsika ao anatin'ilay resaka fanavozana nantenaina mijery ny zava-misy amin'izao fotoana zao tena miroso ao anatin'ny fanavozana tsika ny para mivadika miaraka amin'ny fanavozana andeha tsy ataoko hoe mivadika palitao fa manenjika an'ilay palitoany zay very teo aloha de misalotra ny palitoany vaovao zany amin'izao fotoana zao hoe fa tena zay ve ilay fanavozana andrandraina sy andrasana amintsika ny voalohany aloha zany dia araka le resakintsika teo hoe zareo zany te hisalotra ny maillot mpandresy de anaovany le maillot tsy rava moa ilay androm-panjakana ilay anteny miaram-pirenena dia mazava ho azy miasa izy de tsy mahagaga ny fetsiny satria olona tsy manana etika zareo efa fataony io hatramin'izay ka hatramin'izao de mitohy foana satria tsy ao anatiny mihitsy ilay atao hoe etika politika na de efa soratana ao anaty lalam-pandroena ary zay mihitsy ny mahatonga ny olom-pirenena nge lasa tsy tia tsy hoe mankala zany fa tsy de mankafy loatra amin'ny politika eto Madagasikara noho ny fahitany ny karazany olona ohatr'ireny fa izay kosa mijoroany kafimany amin'ny hoe izay kafim de tsy manao an'izay na de mafy raha ny fanenjehana na de mafy aza ny atao hoe antsojaina atao tamin'ny fitondrany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina de tsy niova ny fijerinay tsy niova ny toerana nisy anay fa nanohatra teo zay mafy ny niaritra taminay fa nijanona teo zay nanana anay le etika fa maro amin'izy ireo moa andreo de ka satria ve miasa le fanavozana de ona tsontoana tsy mandahany zay zahay fa afaka mipetraka ho mpanohatra foana izy fa manaiky misy zavatra mandeha eto amin'ny firenena tseloka ane zany tsy mahadiso ane zany afaka mipetraka ho mpanohitra an'izao fitondrana zao izy ary zany raha teo ny tenin'ny président colonel Mikaël Randrianirina rehefa tany Androa hoe tsy miala ao amin'ny mpanohitra ianao ary mbola irimara zay mihitsy ny nambarany zany hoe mbola mpanohatra nareo fa ny fihavanana ny politika tsy tokony handravan'ny fihavanana fa ady-hevitra io ary zany raha teo koa no hevin-javatra voizin'ny kafima ho annay kafima zany nitanjona amin'ity de hoe ndao tsika ezaka zareo tsika mpanao politika ezaka ity no andeha atao ho krizy farany iainan'ity firenena ity raha krizy politika ny resahana satria inona ny antony reraka ny firenena reraka ny vahoaka malagasy inona zany fandraisanareo andreny fihetsiky ny parlementaire reny ny fihetsiky ny parlementaire de mazava fa voalohany aloha manitsakitsaka ny lalam-panorenana nanazavako anazy tsy le fananganana an'ilay vondrona no zay association no fanitsakitsahana lalam-panorenana fa ilay fivadiana vondrona satria mazava ny ambarany lalam-panorenana andininy faharoa amin'ny fitopolo fa reo candidat zay lany amina loko anankiray de tsy mahazo mifindra amina loko hafa ary ireo zay candidat zay miditra amina vondrona parlementaire ray ka miala ao anatin'ny vondrona parlementaire ka miova vondrona indray dia avy hatrany dia esorina tsy solombavam-bahoaka ny tian'io voalazany eo andininy faharoa ambin'ny folo de marian-tsany mihitsy fa hoe ny etika ny dikany etika zany dia hoe voalohany manaraka lalan-tsaina anankiray mazava ianao ary manohana vina manohana politika anankiray mazava ianao ny politika ny Andry Rajoelina nge no nitohanandreo teo fa tsy ny politika ny mpanohitra akory fa androany izy ireo lasa manohana ny politika zay mivoizinay mpanohitra zay mahagaga fa naninona raha tsy niaraka nanohitra ny Rajoelina taminay tam'izany fotoana zany fa maninona raha tsy niaraka midina teny Kianja
taminay tamin'izany fotoana zany milaza mantsy zareo izange nataonay déchéance ihany koa Andry Rajoelina tsy tompoko rehefa noravana Andriamatoa Andry Rajoelina ny antenimieram-pirenena tao anatin'ireny tolona mavaivay ireny tena iny namaly am'izay koa ilay zanak'Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny namany tao hoe rehefa izany sahy mifamitaka matesa raha havako raha maty matesa raha havako tsy namaly botana zany reo solombavam-bahoaka tao anatin'ny fotoana iny fa tsy nitombotsoan'ny firenena nefa noho jereny tamin'izay fa iny nenazy manokana satria manina rava ny antenimieram-pirenena rava antsenany zany de inona zany mety ho danger-na zavatra ohatrandreny satria ny zavatra misy mantsy nantenaina tsy afenina aloha ny zavatra misy tsy tokony somary sy tombokely ianao hoe ny zavatra misy zareo zao anatin'ilay manao enquête le resaka jiramasiny ihany na aindebehana firenena aminao ve zany tsy ho azo antoka tahaka ny hevitra am'le tenenao hoe satria tsisy etika ny olona ohatran'ireny ozy izy ianao ny resaka teo de anao ahoana zany hoe tsisy dikany koa zany le zavatra ho ataony zareo ve zany raha zany fomba firesaka ao zany maitsy be lay fanotaniko io moa zany lasa petraka hoe tsisy dikany ve zany ny asan'izy ireo raha manao enquête parlementaire izy zao fa nanomboka oviana moa izahay tao am'kafi manonteny hoe adiadio mahakasika ny jirama io nitsangana ve zareo tsy nitsangana izy tsy nanao izy nisy enquête parlementaire efa nataony ary mahakasika resaka téléphonie mobile tamin'izany fotoana tsy hitapopoka hitatsika ve nareo zao mpanao gazety nahazo valiny zany hoe noho ny enquête parlementaire natao de ty ny zavatra mitranga mahakasika ny téléphonie mobile io fa maninona ny lafo be ny connexion misy mitaraina fa very vola amina compte mobile monnaie misy mitaraina fa tsy miantso kely firy minitra koa de lany ny crédit misy mitaraina fa mbo de fa lasa fika mihitsy le hoe mahazo kely aloha de rehefa aveo tsy mahazo de mitrohan'ilay opérateur ihany le crédit an'ilay mpampiasa azy hitatsika am'zany zany fa tsy hitapopoka akory ilay enquête parlementaire natao nandritra ny firy mandat anankiroa ray mahery kely an'ilay député de ahoana moa ny atokisana an'izany zay androany manahirana ane zany manahirana ny mieritreritra hoe 3811 milliards very teto amin'ity fireneny ity mitapo maso fotsiny reo solombavam-bahoaka reo de androany izy teny amintsika ndesy lahatra ny vahoaka malagasy hoe zahay manomboka androany de ho ato hojereny tsara mihitsy ty resaka jirama ty tsy mahatoky izay tonga de aleo tsorona mihitsy tsy mahatoky anareo zahay nohony zany zavatra nataonareo be de be teo aloha zany marina raha ohatra nanao ndraingy izy niady jerema de zay nge efa niady foana tam'ireny fa tena hoe malemy zay nanoloana fa tsy niady ka dika ina zany reny fihetsika ry zareo reny aminareo aminay reny de tsotra fotsiny sakaiza mpandresy fotsiny manao sakaiza mpandresy fotsiny manao resaka politika na sarakatsah tena zareo misy manao politika na sarakatsah mantsy izy jerema de hoe etsy misy asa de ao de atao tombana de rehefa aveo mikarama ianao lasa mikarama zany le député mikarama fotsiny fa tsy hoan'ny firenena manao sarakatsary zareo dikan'izay arakaraky ny zavatra misy ny position politique fa tsy foto-kevitra mazava raha foto-kevitra mazava ny zavatra nataony hatram'izay ka hatram'izao natoky ny vahoaka natoky zahay tsy mitabataba ny olona amin'ny Facebook hoe raha vao any io fa ngany kafi marery no miteny an'izany hoe raha vao io aspiration populaire zany natao teny amin'ny tolona zany ary mahagaga anay am'le député milaza famonoana fanavaozana toeriny le mpitolona akisany le mpitolona de mieritreritra omy izy fa hoe naman'le fanavaozana gaga zay président Michael Andrenirina tsy manilika ny tanora reo manilika ny tanora olom-boafidy kosa nge reo nantenainy tsisy mandaha zany olom-boafidy koa nge Germain Andrenirina Rajoelina sa tsy olom-boafidy ve Andrenirina Rajoelina olom-boafidy Andrenirina Rajoelina raha tsy diso fa tsapa loatra le tsy nety nataony de nialy izy reto moa zany tsy mahatsapa mihitsy ary zay ny tena manahirana amin'ny solombavam-bahoaka reo tsy mahatsapa mihitsy tsy nety ny nataony mbola lazainy fa le tanora indray no manosika an'ilay firenena any akady nefa ary zareo nanosika an'ilay firenena tany akady nandritra ny fito taona nitondrany Andry Rajoelina tsy narovany mihitsy ny vahoaka raha mikaikaiky ianao tapaka ny rano tapaka anjenao ny solombavam-bahoaka tam'ireo niaraka ny fitondrana ave nijoro niaraka tamin'ny vahoaka tsy mety io tsy nisy tompoko navelanareo nikaikaiky arery teo ny vahoaka nitofirin' reny gendarme reny ny vahoaka nisy maty nisy naratra so de mba alabikasitsika tare fotsiny kosa ny natenainy zany satria zao mantsy ny antony mahatonga ana am'resaka tantaranao zany aralahy
Ianao ve solombavam-bahoaka ohatra eto Antananarivo solombavam-bahoaka tany Diego solombavam-bahoaka ianao tao Mahajanga solombavam-bahoaka ianao tao Toliara. Tsy narovan'ny zareo nge le tanora voadaroka voazera bomba lacrymogène tany jereny fotsiny. Fa raha tena solombavam-bahoaka ianao niteny ianao tsy mety zao tsy rariny zao. Fa tsisy nitsangana izy Germain. Nangingina dia nitsotsotra tany izy. Izy andray zao mpandresy tonga dia nanaovany fotsiny mahay mpandresy dia izay koa mpandresy. Nifisy tsy niady akory. Zay ngeny tsy fananany zareo etika akory. Tsy niady akory izy fa tonga dia maika fotsiny izy sabotra an'ilay mahay mpandresy. Dia androany izy hoe zay manao enquête parlementaire, zay miasa nandany an'ity lalàna ity otry fa tsy tokony handany lalàna anganareo rehefa mbola te hidongy hipetraka eo. Rehefa miala eo ngenareo dia misy olo-kafa indray andany an'io lalàna io fa tsy miteny hoe nga tsy maintsy nareo foana no afaka mandany de indrindra ho ravainareo io zany de hovana CT sy CST ta ohatrany zay kafima tena manana hevitra mihitsy Germain tena ataonay ambony latabatra zany. fa ho crédible ve nefa Fa maninona tsy ho crédible? satria zay hoe le resako hoe nisy vahoaka nifidy nge reo député reo na Teneniko teneny anao nisy mifidy andro mahatonga Nirina Rajoelina fa naongany ny tolona. Fa rehefa ny tolona koa ny anongana an'io antenimieram-pirenena io dia ny olona ny tolona no manapaka ny lalànao. Lôzika an-javatra zany. Satria maninona Germain? Ny tolona nge ny izy an'izay dia ny tolona Colonel Michael Randrianirina ny tolona nalainy ny fahefana hoentin'ny firenena. Rehefa mpitolona ve ny tantana ny antenimieram-pirenena dia inona ny olana? Ary hitariko lavitra le adevitra satria lasa CT CST le anarana ve ny olana sa le asa atao no zava-dehibe sy ny vokatra andrasana amin'ilay arafitra. Misosokevitra ahy ato amin'ny kafima zany zay hoentinay ho adevitra ao anatin'ny concertation nationale. Izay nge tsy miteny hoe raha vao androany androany io antenimieram-pirenena io e. Fa izay hitondra an'io ny fandravana an'io any anatin'ny concertation nationale. Ary zany mampitabataba an'ireo solombavam-bahoaka io matahotra concertation nationale ireo satria efa nisehatra concertation nationale des jeunes ho an'ny hevitry ny kafima hoe raha vao ny antenimieram-pirenena niteny koa ny tanora iny hoe raha vao io antenimieram-pirenena io. Satria zao le izy. Raha rava zany io antenimieram-pirenena dia ny hevitra arosonay dia hoe manangana ilay atao hoe assemblée constituante isika. Ny assemblée constituante dia mazava fa ny malagasy no ao anatiny. Malagasy ohatriny ahoana ny ao anatiny? Malagasy zay isokajiana sehatra samihafa ary voafetra ny isany. Tsy atao ohatry ny isany amin'izao fotoana izao fa tokony raisaka ny distrika fotsiny azy. Sosokevitra kafimy zany zany hoe misy fifidianana manokana ve zany sa olona ho tendrena ny eritreretina mazava ho azy fa ny concertation nationale no hanapaka azy. Ho atolotra dia ho tendrena ve sa hofidiana ao anatin'ny concertation nationale. Adevitra no hamaritra anazy ho anay kafimy ampalegitime mba hahatonga anazy ho rariny ilay izy. Ny concertation nationale nge isan'ny fotoana anankiray atao hoe fotoana isan'ny sehatra ngezabe anankiray hanapahana ny zavatra eto amin'ny firenena ka olona atokisana fa tsy ho voavidy vola no ao amin'ny lalànao. Olona atokisana fa tsy anaiky fotsiny hoe ity fidiana dia ity fidiana. Reo solombavam-bahoaka reo nge mbola manao an'izany ny akamaroany e. Raha teneninao reo androany hoe ity fidiana na hamono an'ity firenena ity ataon'ireo zany. Za samy tenenao zany tsy mijoro reo. Ary tsy hijoro zany mihitsy reo hiaro ny vahoaka fa lazainy fa mety daholo zay zavatra hitranga eo. Tsy miteny akory hoe anao an'izay ny fanavaozana. Tsy zay le izy. Fa ny toetran'izy ireo no resahako. Ny toetran'izy ireo mihitsy no resahana mba tsy hampadiso an'ilay adevitra. Satria ireo tsy manana an'izany atao esprit critique zany mihitsy ry zareo anatin'ilay fanaovan-draha ara-pirenena. Fa satria mpanao politika sarakatsaha dia rehefa vidin'ny olona dia manaraka an'iny fotsiny tenin'ny olona aty dia mandeha aty, tenin'ny olona ary dia mandeha aty. Tsy le fanavaozana ho tiako tenena hanao an'izay fa ny toetran'izy ireo mihitsy izay. Ka ny firenena tsy mila an'izany intsony. Ny fanavaozana tsy izany intsony no tadiavina fa solombavam-bahoaka miady hevitra mihitsy ny amin'ny fiainam-pirenena. Izany no tadiavin'ny vahoaka zao. Solombavam-bahoaka sarotiny ny amin'ny fanajana lalàna. Nandritra ny fitondrany Andriamatoa Nirina Rajoelina iny misy mpamakafakasy politika sy mpahay politika anankiray. Mpahay lalàna ihany koa izy raha zay ny tenenana azy. Nanambara izy fa 500 voahitsakitsaka ny lalam-pandroenana. Fantatsika ve mivoaka an'izany rehefa vakiana ny lalam-pandroenana? Mampiongana filoha ny fanitsakitsahana ny lalam-pandroenana miverimberina fa nanao an'izany ve reo? Andriamatoa Nirina Rajoelina nge efa ela no tokony nanaovana fampiatoana. Hitodika indray koa isika eto amin'ny gouvernement Ntsay Christian zay tena gouvernement record teto Madagasikara. Tsy tratra motion de censure mihitsy nefa iarahantsika mahalala ny
bilan na économique na social na politique an'le gouvernement fa loloavin'ireo solombavam-bahoaka ireo soamatsara mandra-piala ny teo mihoatra amin'ny fito taona loloaviny tsara zany hoe nareo zany tsy mahatoky an'ireo tsy mahatoky zay Germain ary mitovy aminay tsy mahatoky ny tanora tsy mahatoky ihany koa vahoaka malagasy ary zay tsy hamitaka ny vahoaka malagasy aza ravaina indray io tsy le olona mihitsy ny problème sanatria tsy fa tsy efa akaiky ny farany ihany ve raha ohatra ka hoe anatin'ny concertation vao iroso am'izay ihany tsika raha zay sosikevitra reo zay manina moa nitenenana hoe akaiky ny farany satria tsika volana jolay tao anatina fifidianana voalohany eto Madagasikara raha ny teny PRRM azavaiko le izy hitanao fa ny fikaonan-doam-pirenena andeha ny fikaonan-doam-pirenena ny zavatra tapaka ao tsy maintsy avadika ho lalàna ny dikany tsy tara mihitsy zany satria zay manomboka eo nge le ka zareo nge amadika an'io lalàna ihany rehefa avy eo reo olo reo tsy atokisana ho ary eo Germain zay mihitsy le isany tsy avelanay ataony eo ampelantanan'ireo zany le fanavozana tena tadiavin'ny malagasy zay tsy maharisika an'zareo ny zavatra tohanany nge de zavatra tsy feke tsy foto-kevitra miasa lalana vita ny tohanany fa ny anay kafima tsy hoe manakana lalana tsy ho vita zay fa misy foto-kevitra lehibe mihitsy nentin'ilay filohan'ny fanavozana de ny hoe ary zany raha tsy azony zareo akory mialatsiny aminareo ty solombavam-bahoaka tsy azonareo akory ange lalatsaina tiany filohan'ny Mikaela hitondrana firenena mihirahira fanavozana atsimo sy avaratra fotsiny hoe fa tsy azonareo akory le izy manaraka fotsiny nareo fa tsy azonareo akory le izy nitenenako an'izany hoe tsy azony zareo le izy de zao Germain manao enquête parlementaire izy colonel Mikaela Randrenirina rehefa miteny efa fantany le contrat nareo eny alaiko reo fantatro nge le contrat ao izy dikan'izay atao inona moa zany lay enquête parlementaire izy ary ato efa mandray andraikitra mandray an-tanana an'izy mihitsy fa ry zalahy moa te geste hoe zay koa manao oui fa colonel Mikaela moa tsy miady aminy na mifandramatra aminy fa atao arany ianareo fa izy koa tsy etehitra aminareo fa ataony mamahana ny olan-Jirama satria fantany le izy fantany fa marary loatra ny vahoaka le izy de ataony le izy ary tohananay zany iresaka fifidianana tsika vetivety nantenaina alohan'ny vadiako vetivety ao anatin'le resaka concertation nationale zay indrindra ahoany ty resaka fifidianana ty narive mahatoky ny seni mahitsy be lay fantany izahay aloha zany de tsy mahatoky an'io rafitra io rafitra tsy mahatoky rafitra ny tsy atokisan'ny kafimy tsy mahatoky an'io zahay ny antony dia nampiady atsika malagasy foana io tsy mety tompona andraikitra mihitsy ny amin'ny tsy mety ataony fa ny hafa foana ny tompona andraikitra da hitatsika foana zany raha misy zavatra tsy mety atao amin'ny firenena tsy tompona andraikitra misy zavatra hitatsika hoe misy candidat aty manao ny tsy mety de mitory ihany lay candidat sasany hodinihana atao manao arbitre izy tsy matsika sifflet de manome carte jaune na carton rouge satria tsy afaka manao an'izany nge le signé hitatsika tsara fa misy fandikan-dalàna be deaibe ataon'lay candidat mba izy maninona eo fotsiny izy de rafitra tsy anana fahefana ohatran'izany ve andanimbola be ohatran'io namana Germain de mbola zany foana ve na mahatorana an'le firenentsika zany hoe mila ravana zany io sa hoe hovaina mihitsy le rafitra sa hoe ahoana ho anay ny fifidianana madio mantsy ny fifidianana Germain dia fiandrianam-pirenena io mba manara-baovao samy manara-baovao tsika ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy misy firenena ka akoatra ny aty Afrika zay misy ny teneniko akoatra ny aty Afrika asinan'io mpitantana fifidianana mahaleo teny lazaina fa mahaleo teny io zay manahirana atsika io tsika zany mila manao safidy mazava ho an'ny firenentsika ary zay no afatra pitainay amin'ny colonel Mikaela Randrenirina hoe nisy tolona teto Andriamatoa filoha misy tolona nataon'ny vahoaka malagasy teto ary lasa ianao no vao sipotaka raha atoky an'io seni io ianao lasa ianao no vao entsika aoriana raha io seni io ny atokisatsika fa raiso an-tanana ny fifidianana ino ny tiana tenena amin'ny raisana tanana ny fifidianana izahay de manohana an'izao hevitra zao ny aminy hoe fa inona moa ny olana ny amerenana ny fifidianana io any amin'ny aty amin'ny ministerany atitany satria ny akamaroan'ny olona sehatra miasa ao anatin'ny fifidianana io ange namana Germain dia mpiasa ao ministeran'ny atitany daholo ny akamaroany raha tsy resaka afa-tsy fokotany sika tsy resaka afa-tsy ny ampiasany amin'ny reo rafitra ratsamangaiky sy ny io ny akabetsahany nge de zay daholo satria tsy manana olona
mahafeno an'le rafitra neny senie satria manina misy teti-bola ngeza be tsy maintsy laninao. Zao tsika hiteny anao nanao fanisam-bahoaka teo ny ministeran'ny atan tamin'ny alalan'ilay projet de Sim sy Prodigy. Zao ny senia lasa manisa mpifidy indray. Zay mahagaga le fomba fiasa, zay mahagaga anay fa manina raha tohizana ilay fanisana teo de idirana lay numerika. Izay zany te hanosika-hevitra ny colonel hoe aza ilany foto-kevitra hoe biometrika io. Antony de zao. Io ny ahafahantsika manatsara, manena, misoroka kokoa ny alabato. Mitanjonsika ane de zao hoe tsy verimberenan'ny krizy intsony. Ary io fifidianana io arahantsika malala fototry ny olana isaky ny fiarahamonina manomboka aty amin'ny commune bitatsika reny fifidianana be ny tanàna tena misahotaka. Ny 65% lasa resiny 15%. Ahoana ny tsikorotana le commune hitatsika tany Vatomandry iny Vatomandry. Ahoana ny tsikorotana le olona satria marary azo loatra le izy. Ny tiana tenenina zany de zao hoe ny tsy fahatokisana an'le seniny tsy hoe le olona fa le rafitra mihitsy tsy afaka hiteny hoe mahaleo teny zay. Tsy mahaleo tena mihitsy ny fanambakefitra satria mbola voafatorana zavatra maro. Ny teti-bola hiasany tsy maintsy ny tiako tenenina zany de zao. Za mino colonel fa tantanan'ny ministeran'ny intérieur zay sahaninao sy eo ambanin'ny fanaraha-masonao zany fifidianana zany. Zay mino fa raha ny fahasahinao sy ny fahitsinao tsy tokony hisy zany alabato zany. Raha mihaino faneho-kevitrareo kafimy manantenaina ohatry hoe tabataba zany nareo mba tsy tenenako hoe manohitra e. Raha le fomba faneho-kevitra kafimy ao anatin'ny fitondrana nefa manana sety anankiroa ianao ihany tanisa tery amboy ampiadoana hoe manana an'izao zay, manana any amin'ny faritra, manana chef pokotany. Ny kafimy ve tsy afa-po amin'ireo toerana nomen'ireo sa hoe inona mahatonga anareo mbola somary miresaka foana hoe misy tsy fetezana, misy tsy mety? Rehefa niona tamin'ny Filoha Mikaela Rendrenirina ny kafimy de zao no resaka face à face miresaka eo ny aminy hoe izahay Andriamatoa Filoha de tsy miova amin'ilay fomba fijerinay ny raharaham-pirenena fa mipetraka ho balizy zahay. De zao ny valitenin'ny Filoha Mikaela Rendrenirina. Tsy olana mihitsy ny miresaka an'izany. Mety aminay zany nareo balizy zany. Mba hahafahanay tokoa mijery ny marina sy ny diso ny amin'ny fiainam-pirenena. Nareo ma tsy manana conseiller technique anankiroa? Raha ny tokony ho izy ve tsy ireo conseiller technique anankiroa ireo ihany de afaka mahavany olana? Fa manina ny kafimy no aty ivelany no mitabataba? Izay aloha zany marena tsy mitabataba e. Nalazain'ny olona fa manohatra misy miteny mihitsy hoe manohitra. Zay sady tsy mitabataba ny tsy manohitra fa mipetraka ho arofanina mba zay nge mahatonga ny arofanina zao hitanareo fetsiky ny député zay tsy manana etika io. Zay manao fotsiny manosika an'ilay filoham-pirenena ary manakona ny masony mihitsy ary ndraindray tsy ahitany ny tena marina sy tena izy. Ary zany mahatonga ny hitatsika tsara ny fomba firesaky ny prime ministre lehibe ny gouvernement rehefa tonga tany Tomasina izy ny amin'ny hoe mitatotra tena marina re atao fa aza misolelaka. Hitatsika ihany koa nampiongana Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fotoana fohy tao alohan'ny elany teto Madagasikara nanao an'ilay hetsika goavambe tery Yavolo. De ozy nareo le misolelaka amiko reo aza tsy mila olona misolelaka atsony anafosafo anahy fa olona tenin'ny zava-misy marina no ilaiko fa zany ny tena manimba an'ity firenena ity. Efa tara izy fa zao ny kafimy lesona ho an'ny firenena zany. Lesona ho antsika rehetrarehetra zany hoe tena zany tokoa le izy. Ka rehefa misy ny tsy mety tsy mpanohatra ny kafimy fa masaky kosa ny kafimy mijoro sy miteny hoe misy tsy mety ity. Satria inona ny tadiavina? Tombotsoam-pirenena. Le zavatra resahana nge tsy hoe anay ty rehefa resahantsika de azahoantsika tombony be, azahoantsika vola be na tsy zany le izy fa ny tanjontsika de ho an'ny firenena ahafahantsika tena mametraka tokoa an'ilay fanavaozana. Ny dikan'izany de zao Germain hoe mifameno anie ny hevitra tsy mitovy. Satria ny hevitra tsy mitovy zany de efa ananantsika hevitra anankiroa eo ambony latabatra. Ty misy hevitra A, ty misy hevitra B, ahafahan'ny mpitondra ihany koa
manam-pahefana, manapa-kevitra ny amin'ny hoe ity marina tokoa no entintsika mahana an'ity olona ity. Iresaka anao fotsiny a resaka tsy miroro zao. Hitantsika tsara ny fanapa-kevitra andraisin'ny fitondrana misy ankehitriny mikasika ny tsy miroro, irosoana ny fitrandrahana ary iezana hitombo le izy. Ny tanjona teo de 300 barils par jour. Manapatapitra ity 2026 ity manao ny ezaka rehetrarehetra zao ny Madagascar olona ny amin'ny hoe ampitomboana an'io hatrany amin'ny hoe 600 barils par jour any. Manao ezaka izy. Hitantsika zany zavatra zany fa ilaina le tolo le ary ny ilaina koa zany ny zavatra zany Germain de nitolomanay nandritra ny fitondrana ary nanoronay hevitra mihitsy ange n'Andriamatoa Andrinirina Rajoelina fa tsy niraisiny le izy, tsy nataony le izy. Inona ny antony? Izy mahay azy. Izy mahay azy. Ary zay tena araka le teninao teo hoe mbola tsy afa-po hoe sy ny sisa hoe mbola mitabataba le andritra teo hoe le mitabataba mantsy lasa ohatrany hoe tsisy zavatra re. Tabataba fotsiny zany fa miteny mahitsy zany zay. Raha zay nazo ilazana azy hoe miteny mahitsy zay amin'ny fiainam-pirenena mba tsy hahapotraka an'izao fitondrana zao. Sarotiny zay satria sarotiny zay amin'ny fitondrana toanana io. Tena sarotiny zay satria tsy tiany ho potraka. Sahala amin'ilay raika ala taloha filoha Mikaël Randrianirina, tsy tiany ho lavo ilay filoha colonel Mikaël Randrianirina fa toananay mba hijoro tsara de zay mahatonga anay ho ary fanina. Raha sanatria io zay. Io ny kafim ary ny kafim tsy sakaizan'ny mpandresy fa ny kafim miady ny tolona miaraka amin'izao fitondrana fanavaozana zao. Ny dikan'izany zany Germain de zao hoe toananay ny fanapa-kevitra mahomby sy miteraka tombontsoa ny rehetrarehetra. Io zao tena miatrikitsika n'ilay fatongavana solika, fanafarana solika manokana ho an'ny JIRAMA. Hitantsika tsara ny valiteny nataon'ireo kompania mpamatsy solika eto Madagasikara fa ny anay kafim de mazava ino no fiatombohany ny amin'ny hoe ataontsika ilay fidintsika mivantana le solika fa andao tohizana lavidavitra kokoa manohitra sosokevitra Andriamatoa Filoha ny fanavaozana atombohy. Fa raha ny tena izy tokony manana fitehirizan'ny solika isaky ny seranatsambo isika eto Madagasikara mba ahafahantsika tena mampisitraka marina solika ambany vidy ho an'ny malagasy rehetrarehetra satria fantatsika tsara fa zava-dehibe izany solika zany ary ain'ny toe-karena eto Madagasikara. Hitantsika fa atosika mihitsy ary tohananay mihitsy io fanapa-kevitra colonel io hoe fiara-miasa amin'ny samy afrikana. Nigeria dia isan'ny mpamokatra pétrole, isan'ny mpamokatra solika eto Afrika. Zay ny fampiraran'ny colonel tohananay zany. Fa zay ny anatsarana azy colonel ho atolotra hoe mila manangana tombon-tsolika vaovao isika amin'ireo toerana izay misy seranatsambo ireo. Ahafahantsika manino manafaingana mihitsy ny famatsiana solika ho an'ny Madagasikara iray manontolo. Ahafahantsika ihany koa manetsika ny toe-karena zany satria maninona Germain za mino fa raha zany no mitranga izy tokoa ny fifananana amina vidin-tsolika eto Madagasikara. Io nge tsisy fifananana mihitsy nge ataon'ireo mpandrarara-tsolika ireo mifampiantso fotsiny izy zao ndray vidiny de iny fotsiny vidiny. Hitantsika fa sahirantsika ary zava-dehibe io ataon'ny colonel Mikaël Randrianirina raisina ny tanana ny solika amokarana herinaratra eto Madagasikara. Iverena kely ilay resaka anteny miram-pirenena nantenaina raha sitraka ao ataoko mahitsy ilay fanontaniana hoe raha ho anareo kafim ve alohan'ny fikonan-doam-pirenena ny tokony andravana ny anteny miram-pirenena sa aorinan'ny fikonan-doam-pirenena raha arak'izay resahanao teo zay? Rehefa nivory ny kafim namory ireo antoko politika nandritra ny fikonan-doha ny 12, ny 13 ary ny 15. Niaraka tamin'ny siapy io? Niaraka tamin'ny siapy io. De nivoaka tao iny fehi-kevitra iny. Natolotra tamin'ny fitondran'ny fanavaozana colonel Mikaël ny hevitra. Colonel Mikaël moa zany de zao ny heviny hoe ndao entina ny fikonan-doam-pirenena zany hevitra rehetra zany. Satria mieritreritra zany zareo fa zay ny teneniko hoe io fikonan-doam-pirenena io dia atao hoe sehatra ray lehibe ho an'ny malagasy rehetrarehetra andinihana sy hamakafakana ary hanapahan-kevitra ho an'ny fiainam-pirenena. De ndao entina any io. De zay moa le mahadevitra politika anazy mivoy foana zao raha vaoravao fa zao moa tsika andeha any amin'ny fikonan-doam-pirenena de hoy izay hoe any amin'ny fikonan-doam-pirenena tsika nandao hiady hevitra. Ady hevitra politika io Germain fa tsy olona miady ady hevitra fa tsy olona miady satria maninona fanavaozana ny tadiavintsika. Ary efa araka naveriko tamin'ny Germain hoe tsy mahatoky
an'ireo olona ireo zay hitantan'io rafitra io ho any am'ilay fanavaozana. Tsy matoky zay satria arak'ilay resakintsika lava be teo mahakasika ny fitondrany Rajoelina sy ry zareo niaraka sy ny fanampena maso nataony sy ny fanampena-bava nataony. De tia koa afatra mihitsy ho an'ny mpifidy e. Rehefa mifidy solombavam-bahoaka de aza mifidy solombavam-bahoaka jamba, mona ary solombavam-bahoaka ihany koa tsy mahare, marenina zany. Na renina nge reo teo mikikika ny vahoaka diro rano vidy mpianana tsy henona. Ry zalahy mihitsy no tehaka hoe mety fanakorotanana ozy izy io ataonareo mitondratondra olona io fanakorotanana lazay fa mpanakorotanana ny mpitolony androany lazay fa inona izy mihitsy miaro an'le fanavaozana. Nefa izy tsy nandray anjara tao fametrahana an'le fanavaozana, tsy azony akory ny hitoloman'le olona, tsy fantany akory ny nanikakika arô. Zay zany le hoe marenina, mona na enina raha misy zavatra tokony teniny akombo ny vavany, matahotra hono izy. Zay moa ny excuse am'zay, matahotra zay de tsy sany teny satria tratran'ny antso zay sisy fa nga zay tsy tratran'ny antso zay. Farabe dehibe nge ny tratran'ny antso zay Germain mino fa mivaha ihany le olana. Fa vokatry zay tsy fisina fa tonga-vatsainy zay na conscience politique zay de maninona manginy mona zareo. Le jamba tsy hitany mihitsy le 3811 milliards very teto amin'ny firenena. Jambako tsy hitany hoe inona avy ny mandeha fa manangatanana. Zay ny atao anatin'le anteny miram-pirenena. Efa dio angana rangahy io loi de finance io fa aza midina ny teny midina efa misy ny député mpanao an'izay ao amin'ny solombavam-bahoaka lasa. De ahoana ary zany? De ndao tsika hanangana rafitra vaovao. Le rafitra vaovao tsy vitany hoe rafitra vaovao fotsiny Germain. Aleo resantsika kely izy. Fa rafitra matanjaka. Inona mampatanjaka azy? Voalohany rafitra tsy handray kolikoly, rafitra tsy voapaiko. Rehefa mbola metraka repoblika tsika eto Madagasikara de zao ny tadavintsika hoe ary ombonana hevitra amin'ny prime ministre ny raha resaka fitsarana de hozy izy fitsarana ray ihany no mitsara amin'ny malagasy rehetra rehetra. Rehefa nanatrika ny fikaonan-dony ny mpitsara izy tadavintsika tokony fitsarana ray ihany tokoa no mitsara amin'ny malagasy rehetra rehetra fa tsisy an'izany. Jereo io ACJ io e. Aiza le ACJ? Tsy niasa nandritra ny firy taona. Iny fotsiny motif nanonganana ny Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Fa mandrakity iny androany tsy niasa mihitsy io fitsarana io. Le ACJ. De zany fe Germain mbola iainantsika eto, mbola miala ny député, mbola député foana nge zany. Tsy nataony zareo mihitsy mise en accusation andreo olona zay nanodikodina volana, nanodikodina fananam-bahoaka teto amin'ity firenena ity, navelany tamin'izao fotsiny. De androany ve tsika Germain de mbola anaiky an'ireo. Andao entina any amin'ny fikaonan-doam-pirenena zany ady hevitra zany. Tsy maninona zany rangaha. Satria tsika hitady firenena vaovao, hitady firenena vanona, hitady fampandrosoana am'izay fa tsy hoe alako misy miteny tsy alako bika tsy tiako tare. Tsisy alako bika tsy tiako tare tompoko. Fa le tsy fahombiazana io andrim-panjakana io mahatonga anay miteny hoe aleo ravany, aleo tsy revany no hitondra an'ilay firenena makany amin'ilay fanavaozana. Aleo zavatra vaovao araka ny lalan-tsaina zay nitondrantsika an'ilay tolona mitondrantsika anazy. Fa tsy reo no ataontsika mitondra anazy. Mety hisy tema tsy nareo de efa fankalany, tsy mankahala anareo zay rahalahy sy ranam-pahavisany eo anivon'ny anteny miram-pirenena fa noho ny fihetsika sy ny fomba fiasa zay tsy naomby nataonareo dia mazava ho azy tsy maintsy tonga am'izany zahay. Misy miteny moa de atotonareo aty aminay tsy fahombiazana Andriamatoa Nirina Rajoelina. Oui, samy tsy naomby nareo ka izy tsy navita nampandeha ny rano sy ny jiro. Ianareo tsy navita nanara-maso hoe tena mandeha any amin'ny vola anaovana rano sy ny jiro tokoa ve ny vola. Zao vao manao enquête parlementaire. Zao manao enquête parlementaire. Raha fa nataonareo ne zany inona moa ny volany? Mbola eo ihany atokisanay nareo fa zao nareo tsy atokisanay. Azo omena tsiny am'izany re zahay e. Aza toram-bato am'izany zay fa zay ny ainan'le izy, tsapanay loatra le izy, hitanay loatra ny nataonareo. De andao tsy ifanometsiny, andao samy assumer ny nataony e. Andao samy assumer ny zavatra nataony. Fa tsy lasa ilikilika aty aminay zay ny tolona lay tsy fahombiazanareo ankehitriny hoe zay efa manao an'izao efa mivoatelalana ty sy ny ty sy ny ty sy ny ty. Eny tompoko, zany nge marina réalité.
Fa ny réalité politika raha tena jerenako globalité tsy mahombana. Tena anao an'izay koa ve izy nefa raha ohatra ka mbola le te taloha teo no teo. Tena nitehaka mihitsy le zahay Germain raha hoe tena nataony inona tokoa satria tena nataony anie le asany. Fa nampalahelo any volantsika nanaovana siady lasa zany sisany adevitra tao anatin'le antenimieram-pirenena. De iny mena tampenana azy tamin'ny siady le solombavam-bahoaka de solombavam-bahoaka io nge zao de isan'ny fanavozana tsy maintsy mila atao e. Aiza nisy solombavam-bahoaka hitatana budget zany sady mpanao lalàna ve ny hanao inona ty hanao mpanantanteraka ahoana aritsika ty zany zao de io zao de efa bingo manao matso mihitsy misalovany anjarany sasany io nge lasa ady any anivon'ny commune am'le député satria misy commune tsy omeny an'le siady mihitsy. Fa raha ny tena izy io zany vola anankiray ngeza be enveloppe anankiray tokony alefa makany amin'ny collectivité io. De inona ny ataon'ny solombavam-bahoaka manara-maso an'ireny fampiasam-bola ireny ary zoany sy fahefanomeny lalàna azy tokoa zany. De zay no arovantsika Germain ho an'izay mpanao lalàna sy mpanara-maso sy gouvernemanta tena omentsika hery izy ahafahany manao an'izany asa zany satria zany le fanavozana takitsika. Fa raha mbola solombavam-bahoaka isolelaka tena tokony izay mihitsy le moa isolelaka fotsiny anampy maso manoloana ny zavatra misy anampy-bava manoloana ny zavatra misy mody tsy mahita sy tsy mareny zavatra misy tsy mety. Okzay. Eny asy tapitra ny fotoanantsika nantenaina raha ny toromarika ny teknisiana afatra ho anao ho an'ny vahoaka malagasy nitra ao anatin'izao firosotsika ao anatin'ny fanavozana zao fanotinana fotsiny. Ya afatra ho an'ny vahoaka malagasy de zao hoe hiditra ao anatin'ny fitoeran-doam-pirenena isika. Ary eto izahay de mandroso an'izao sosokevitra zao ho an'ny FFKM ho an'izay mpikarakara hoe jereo ihany koa ny fandraisana anjaran'ny diaspora ao anatin'ny io fitoeran-doam-pirenena io satria isany malagasy tena manome aina an'ity firenena ity koa reo na ny traikefa zany na ny vola na ny fahaiza-manao zay afaka hoentin'izy ireo an'ity firenena ity de mampirisika zay ny FFKM hoe hoento antsoiny diaspora mba ho isan'ny mpandray anjara ao anatin'ny fitoeran-doam-pirenena io fa l'inclusivité matsy ajan'ny olona matetika am'lay olona anankiray zay fotsiny fa tsy olona anankiray ny malagasy fa malagasy manontolo maneran-tany mihitsy zay ny malagasy. Ny faharoa de zao Germain hoe mitohy ny asan'ny kafima. Ny asan'ny kafima de amin'ny plateforme politika azy miroso isika ny amin'ny fametrahana ny rafitra kafima manerana Madagasikara 10 amin'ny faritra 420 zao i Germain misy kafima miroso amin'izany asa politika zany satria zay mitantana firenena ianao de tsy maintsy politika tsy maintsy mametraka rafitra politika mba hivoy an'iny hevitra iny izarany iny hevitra iny manerana Madagasikara ray manontolo manasa anareo zay lina amin'ny hevitra sy ny feki-hevitra hiara-dalana aminay kafima hoentitsika mipetraka manolo-kevitra ho an'izao fitondran'ny fanavozana zao ary ny farany tena farany de hoe mampiomana ny malagasy rehetrarehetra hiditra ao anatin'ny andray anjara amin'ny fitoeran-doam-pirenena zay ho karakarain'ny FFKM sy ny gouvernement misy ankehitriny satria tena ho antsika malagasy isika malagasy mila sarotiny manomboka iny fotsiny mila mandray anjara satria rehefa tsy mandray anjara fa velanao ny hafa eo de ny hafa zany no manao azy ka anentananay ny vahoaka malagasy andray anjara ao anatin'io ady hevitra zay hititsika navozana ny firenena io indray satria tsy tokony iverenana foana ny krizy fa tokony fotoana anankiray ty anapahantsika malagasy hevitra iarahantsika manapa-kevitra fa hanao dina vaovao tsika ametraka viana vaovao tsika ny amin'ny hoe Madagasikara dia firenena manana harena zay hipetrahany vahoaka mahantra zay tena mampalahelo zany Germain fa ho avadikitsika le izy hoe firenena manan-karena hipetrahany vahoaka manan-karena. Zay angamba no afatra Germain de mankasitraka mirary soa ary manao veloma ho anareo zay nanaraka ny fandaharana afaka manao kokoa ve Germain? Tsy manino. Lefasa. Manao kokoa anareo kafima ao Aloatramangoro ao Iorombe ao Boeny ao Atsiatrambony ao Vakinankaratra ao Itasy ary any Diana ihany koa manao kokoa anareo namana ihany koa zay manaraka fandaharana ao Zalao Toky zay tsy na Toky ao ihany koa i Lova ao ihany koa Miantsa ao ihany koa Rado zay ny Anosy be any izy ankehitriny dia mirary soa mankasitraka Germain tamin'ny fanasana. Ianao nisaorana nanaiky ny fanasana nantenaina satria zay lirisahako zay hoe be dia be ny zavatra ilana fanazavana zany sy hitondrana fanehon-kevitra manoloana zava-misy eto amin'ny firenena ary dia ankasitrahana feno zay fanekenao ny fanasana izay tsara-patsahivina ho anao mpanaraka ny fandaharana fa rakoton'irina nantenaina Eugeny Antoko Antso filohan'ny voameran'ny serasera eo anivon'ny vovonana kafima no vahintsika tamin'ity androany ity mankasitraka feno manantena mbola iona aminareo kafima amin'ny fotoana manaraka ary matoky izay fa ho raisinareo antsy foana na dia ao anatin'ny fitondrana izy ianareo rehefa tonga izay fotoana izay. Eny ary
Mankasitraka anao mpanaraka ny fandarana, nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany, isaorana ny teknisiana mametraka ny soavatsara. Veloma tompoko.